dia mbola amin'ny fifaliana trano no ahafahana miaraka amintsika ao anatin'ny teny fampahirezana izay andraisantsika lesona indray amin'izao fotoana foy izay rahantsika izao mialohan'ny zavatra rehetra dia hivavaka Jehovah Andriamanitra iray io misaotra anao mandrakariva izahay satria Andriamanitra mahagaga ianao ary mampiseho zava-miafina aminay isan'andro mba tsy hahatonga anay handray atendro ny teninao fa handinika lalina mba tsy hahatonga anay handray fampianarana mivaona tsy mifanaraka amin'ny sitraponao. Marina tokoa ny teninao hoe misy lalana heverinay zanak'olombelona fa azao mpiainana akanjo lalina mivarina any amin'ny fahafatesana. Sitrako ao Tompo ny hahatonga anay hanenina fa ny hahatonga anay kosa hahita fahafinaretana amin'ny famantarana ny zava-miafy ny teninao. Mangataka ny fanahinao mahery mba hiasa tanteraka ao anatinay, hahatonga anay hanana fo feno fanetretena ka hanaiky ny famarinany teninao. Lalam-pamonjena no soritanao aminay Tompo, mahasoa anay izany ary antoky ny fiainana mandrakizay. Dia tario lalina mandrakariva amin'ny fanahinao izahay mba hanaiky tsy misy fepetra ny lalina izay atoronao anay. Dia mitenena indray Jehovah fa mihaino ny mpanomponao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Faly miaraka-antsika amin'ny anaran'i Jesosy manonona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny Tompo amintsika mandrakariva. Mijery ireo dingan'ny famonjena izay nitomboka tamin'ny andro Pasika isika ary tsy mampaninona ny mandeha miadana mba azahoantsika antoka ny famarinana ny tenin'Andriamanitra satria ny vanim-potoana farany dia vanim-potoana ny fitaka. Tohatra ny ahitantsika zavatra mamirapiratra manoloana ny fampianarana izay voaraintsika kanefa mamirapiratra hitondra ho any amin'ny fahaverezana ary mampiritreritra matetika ny tenin'i Jesosy hoe tery sady entina lalina makany amin'ny fiainanao izy vitsy ny mahita an'izany fa malalaka kosa ny lalina makany amin'ny fahaverezana ary marobe no misotra makany. Mampiritreritra izany teny izany satria raha olona malaina mandinika ny soratra masina dia tsy maintsy voafitaka. Fa anisan'ny zavatra kendren'ny Satana ho amin'ny olona dia ny hahatonga ny olona tsy hiondrika mihitsy handinika ny soratra masina mba hahatonga ny famitahana moramora foana ho an'ny zanak'Andriamanitra. Ary impiry moa tsy miverina amintsika ny tenin'i Jesosy Kristy satria nanambara izy azy ny zavatra hitranga amin'ny andro farany araka ny voasoratra ao amin'ny boky soratan'i Matio 7:1-7 ary ity ny zavatra mampatahotra indrindra vokatry ny tsy fantakaran'ny olona ny dingan'ny famonjena. Satria betsaka ny kristianina amin'izao vanim-potoana izao no voafitaka ka mahatokotoky fa tena efa azo ny famonjena, efa voavonjy izy. Ary indraindray raha misy fampianarana hafahafa mihitsy tonga amin'izao vanim-potoana izao dia hoe fiangonana tahaka izao ihany no mahazo famonjena fa ny ankamaroany dia very avokoa. Tsy misy fampianarana manambara an'izany mihitsy ao anatin'ny soratra masina na misy filazana fa ny fiangonana tahaka izao ihany no azo famonjena. Fa ny famonjena dia miankina amin'ny isam-batan'olona fa tsy miankina amin'ny fiangonana izay tapa-kevitra handray ny famarinana ny tenin'ny soratra masina. Mateo 7:1-7 dia izao no voasoratra hoe tsy izay rehetra manao amiko hoe tombokotomboko izy no hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra
fa zay manao ny sitrapony raiko izay any an-danitra ary anisan'ny zavatra anankiray indraindray tsy takatry ny olona izy io satria rehefa eritreretina fotsiny fa hoe tena miantso an'Andriamanitra ary na dia io anaran'Andriamanitra io ary dia fa io dia fa mampisaviritaka ny ankamaroan'ny olona hoe tsy maintsy tononona tahaka an'izao zay ianao vao miaino Andriamanitra ary zay le ampidim-pianaran'izao tontolo izao kanefa ny tompo dia milaza mihitsy hoe tsy zany mihitsy no azahoana famonjena, tsy zany no hidirana ny fanjakan'ny lanitra fa ny fipetra tokana hidirana ny fanjakan'ny lanitra dia ny fanaovana ny sitrapon'ny ray izay any an-danitra. Inona ilay zavatra nambarany nankatohan'izay hoe fa tsy ny fanononana fotsiny ny anarany fa betsaka ny olona manononona foana ny anaran'i Jehovah fa tsy manao ny sitrapony ny ray izay any an-danitra. Ary io no tena tokony andinihan'ny olona tena hoe azaorina amin'ny zavatra ivelambelany ny famonjena fa horeno amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Inona ilay fipetra napetrak'Andriamanitra tamintsika zavatra hitranga nefa ozy ny lazain'i Jesosy hoe maro manao amiko amin'izany andro izany hoe tompoko tompoko tsy efa naminany tamin'ny anarinao va izahay ary tsy efa namoaka demonia tamin'ny anarinao va izahay ary tsy efa nanao asa lehibe maro tamin'ny anaranao va izahay ary dia ambarako amin'ny marimarina hoe tsy mba fantatra akory ianareo hatr'izay mialamika ianareo mpanao meloka ozy tena miasa nge fa miasa tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, tsy araka ny taridalana omen'Andriamanitra, tsy araka ny toromarika apetrak'Andriamanitra fa araka ny fisainany fony fotsiny. Ary tsy milaza Jesosy hoe tsy havita zavatra goavana izy ireo, tena mahavita fa saingy ilay sitrapon'Andriamanitra tsy arahany. Ary io indrindra no tokony hitandremantsika ary izay no mahatonga antsika miala nenina mampafantatra antsika ny dingany famonjena tokony arahantsika ary soa ihany fanomen'Andriamanitra ny pasika mba hampiverenana antsika ho amin'ny laoniny ny tanteraka mihitsy ahafantarantsika an'izay dingany famonjena izay soritan'Andriamanitra ho tanterahantsika. Marina tokoa fa maty Jesosy, marina tokoa tena vita ny famonjena fa mbola averina amintsika ihany hoe mbola tsy bovondry izany tsika. Pasika marika ny fanafahana fa fanafahana vonjy maika vitan'i Kristy ny famonjena zahana toetritsika ankatoa ny lalina soritany ve fa isy ny didim-pitsarana avoaka rehefa avy eo araka ny sitrapon'Andriamanitra ve nanarahantsika ny dingany famonjena sa natokotoko be fahatany fotsiny tamin'izao tsika. Ary izay no hiverenantsika ny amin'ny dingany famonjena izay netomboka araka ny resahantsika hoe tamin'ny fahafatesan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana vita tanteraka ny famonjena, afaka tanteraka izao tontolo izao, afaka manao izay tiana atao ny olona na kristianina na tsy kristianina fa tsy hoe ankana anao izay tiako atao dia tsisy fiantraikany amiko ny vokatr'izay indray andro any fa misy ny didim-pitsarana hivoaka amin'izay rehefa avy eo. Ary eo no hamantarana ny olona vonjena sy ny olona ho very. Ary izay ny antony hivavahantsika mamantatra ny sitrapon'Andriamanitra. Eo anatrehan'izay dingany famonjena izay hozy isika maty Jesosy ary rehefa maty Jesosy tahaka ny fahafatesan'ilay zanak'ondry tsy misy kilema ny manaraka azy eo ilay dingany dia ny fandraisana fanasan'ny tompo tany amin'ny bokin'ny Eksodosy azontsika hisintomana zava-panahy satria tsy tongatonga ho azy ny tenin'Andriamanitra fa matoa voasoratra ao anatin'ny Baiboly misy antony avokoa ary ny tenin'Andriamanitra rehetra tsy misy foana zany na dia ny kely azy ary tsy misy zavatra mifanohatra zany ao anatin'io Baiboly io fa matoa ny olona mahita zavatra mifanohatra ao anatin'ny Baiboly dia tsy hainy manazava azy satria hazavainy araka ny sitrapon'ny tenany fa tsy araka ny famarinany tenin'Andriamanitra. Ka raha hiverenantsika ny Eksodosy 12 tamin'ny farantsika dia niresaka hoe inona moa
ny zavatra nanaraka ny fahafatesan'la zanak'ondry tsy misy kilema tonga de fandraisana fanasan'ny tompo zay nyresantsika hoe vatsy fa andeha lalandavitra fa firy amin'ny kristianina ny mieritreritra n'izay lalandavitra izoran'izay ary zay lalandavitra izoran'izay fantany hoe fa nisam-batan'olona de ny tombon'andro zay omen'andriamanitra havelomany ity am'ity zao tontolo zao ty no mamaritra ny lalany ary ao anatin'izay androm-pahaveloman'izay no izahan'andriamanitra toetra ny olona hoe araka ny sitrapon'andriamanitra hoe ny lalana zay nizorany ary hitantsika na de mbola tsy tonga any aza ny lesontsika fa de ny zanak'Israely ange afaka voaka tao amin'ny tany Egypte kanefa hitantsika tany amin'ny nomerito 4:20 fa reo rehetrarehetra reo de tsy sitrak'andriamanitra fa hatramin'ny 20 taona ny miakatra ozy Jehova de hiapatrapatra ny anefitra ny fatany tsy ho tonga ny amin'ny tany zay nanangampitanana omena azy ozy Jehova ny dikany afaka fa tsy nahazo famonjeny fa ny apatrapatra tany ny fatany zay manam-pirofo tanteraka mihitsy ny fivoahana tao tany Egypta tsy midika fa efa vovonjy fa zahan'andriamanitra toetra ka raha tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'andriamanitra lalaka izorany de tamin'ny fandringanana ary zay koa marina amin'izao vanim-potoana zao na de mivavaka ary tsika tsy miankina amin'ny fiangonana tsy miankina amin'ny mpitandrina tsy miankina amin'izay teny lazain'ny mpaminany fa miankina amin'ny famarinan'ny tenin'andriamanitra raisina ny famonjeny mba tsy hatonga antsika anjeniny andro lava ka ho tanteraka amintsika sanatrehan'izany tenin' Jesosy hoe mialamika aminareo mpanomeloka fa tsy fantatra akory ianareo na de nanao asa ary satria asa tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'andriamanitra ka ny zavatra hitatsika anisan'ny dingana zay nyresantsika ary nisy antony mato nyresaka de mimelotsika teto hoe tena ao anatin'ny dinga amin'ny famonjena de Jesosy no nanomboka izany ho an'izao tontolo zao tamin'ny alalany fahafatesany teo amin'ny hazo fijaliana vitany ny andraikitra rehetra vitany ny famonjena fa misy zavatra andrasany amin'ny isam-batan'olona de ny fanekena ny lalina zay soritany de miainga ny zanak'Israely ary misy antony matotsika ny teny tsy hoe tafavoaka tao amin'ny tany Egypta afaka ny zanak'Israely tonga de vovonjy fa hitantsika teny am-pandehanana fa mbola misy ny ranomasina mena zay tsy maintsy nempitany teo ary be deabe ny zavatra mitranga teo anelanelan'izay zay elanelana avy eo amin'ny tany Egypta parapatonga eo amin'ny ranomasina mena zay de mbola fizahan'andriamanitra toetra ihany koa ny zanak'Israely ahafahany mandray safidy na izy anaiky ny sitrapon'andriamanitra ka epita ny ranomasina mena na iverina iaraka amin'ny Egyptianina zay niaraka taminy izy kanefa fantaritsika ihany koa ny zavatra ny anjato tamin'ny Egypta de ao anatrehan'izay fanenjehana ny zanak'Israely zay ary ny zanak'Israely raha ohatra nitsoka izy de nanatenan'izay fanafahan'izay ary indraindray mieritreritra andeha araka ny sitrapon'ny tenany kanefa no Andriamanitra mamindra fo satria nanaiky niainga tao amin'ny tany Egypta de mamindra fo Andriamanitra ny tsy nitahiry fahadezeran'Andriamanitra fa nanoro lalana mandrakariva izy de ao anatrehan'izay fa raha tonga ny Egyptianina ka nanenjika ny zanak'Israely tsy de tena any amin'ilay hoe andeha andringana ny zanak'Israely ny tanjonakendreny fa nitaona azy hiveriny indray any amin'ny tany Egypta kanefa tsy sitraky Jehova no miverina any amin'ny toerana zay nialana marina zany eo amin'ny fiainantsika ara-pana marina koa zany eo amin'ny sehatra ranofo rehefa nandroso tsisy akiverin-dalana zany hoe toerana rehefa nialana zavatra efa nampitondra faisana mbola andeha hiverimberina any ihany fa tonga de fahoriana ny menjady amin'izay matetika nefa le zanak'olombelona rehefa tojo fahasairanana te hiverina any amin'le zavatra niaingana mandrakariva ary tsy mieritreritra tsony hoe tena fahoriana angeny ny anjady taminy marina zany no amin'ny sehatra ranofo marina zany eo amin'ny sehatra ara-panahy marina zany eo amin'ny sehatra ara-politika tsy hisitrak'Andriamanitra raha olona mbola matahotra an'Andriamanitra ny miverimberina fa ny mandroso ohatrany zany ny zavatra tena tediavin'Andriamanitra ho amin'ny olona raha te ho tonga amin'ny tena fanafahana tanteraka mihitsy ka misy antony ozy sika matoa
somary nitresaka tsika hoe anisany dingana tsy maintsy andalovana koa eo amin'ny lalam-pamonjena dia ny batisy. dia nefa tonga teo amin'ny batisy tsika somary miverina kely teo amin'ny fandraisana fanasan'ny tompo satria misy anton'izany zavatra rehetrarehetra zany. Fantatritsika tsara, mampatsiaro kely ny Korintianina voalohany toko 10 satria efa tafala tao amin'ny tany Egypta ny zanak'Israely, novonoana ny zanak'ondry tsy misy kilema, nandray fanasan'ny tompo izay lazaintsika hoe vatsy. dia rehefa niainga izy niandry azy teo ny ranomasina mena, ary izay fimpitana ny ranomasina mena izay na aty amin'ny testamenta taloha ary tsy nisy resaka hoe anga dia ireo ny zanak'Israely nentin'i Jehovah atao batisa atao amin'ny ranomasina mena, fa ny voambolana araka ny soratra masina dia mifanazava io tenin'Andriamanitra io. Fa Paoly manazava tsara mihitsy hoe tandindony inona ny fimpitana amin'ny ranomasina mena. Korintianina voalohany toko 10 dia zao no ambaran'ny Paoly apôstôly averimberitsika mba ho tafalatsaka tsara ao anatin'ny saintsika, atakaratsika ny tombam-bidy ny fandraisana fanasan'ny tompo ny anton'izay rehetrarehetra izay. Korintianina voalohany toko 10 ny andininy voalohany ka hatramin'ny 15. Fa tsy tiako tsy ho fantatrareo rahalahy ozy fa ny razantsika rehetra dia tambanin'ny rahona, ary izy rehetra namaky ny ranomasina, io ilay fimpitana ny ranomasina mena, ary izy rehetra dia natao batisy ho amin'ny Mosesy tao amin'ny rahona sy ny ranomasina, ary izy rehetra nihinana ny fihinam-panahy iray ihany, ary izy rehetra nisotro ny fisotrom-panahy iray ihany, fa nisotro tamin'ny vatolampy fanazay nanaraka azy izy, ary Kristy izany vatolampy izany ozy nefa ny ankabeazany dia tsy sitrakan'Andriamanitra fa naringa ny tany an'hevitra. Aty izany dia efa milaza Paoly apôstôly fa Jesosy ange efa tao amin'ny testamenta taloha nihinana ny fihinam-panahy iray ihany izy, izay le zanak'ondry tsy misy kilema izay nohanina, izay tandindron'i Jesosy Kristy nisotro tamin'ny vatolampy fanahy izy, izay le tandindron'ny fisotroana ny rahan'i Jesosy Kristy, ary tsy iza izany vatolampy izany ozy fa Kristy izany vatolampy izany. Izany hoe tandindrony le fandraisana fanasan'ny tompo ny tany amin'ny testamenta taloha, ary tao Jesosy Kristy fa saingy nazavain'Andriamanitra tamin'ny fomba ara-bakiteny mba hatakaran'ny olona ny zava-panahy tian'Andriamanitra ampitaina azy tamin'izay vanim-potoana izay. Kanefa ireo zanak'Israely ireo ny zavatra tsikarintsika raha natao batisa ny fiampitana ny ranomasina mena ny batisa, ny fandraisana fanasan'ny tompo melohan'ny batisa, mba hatakaratsika an'izany hoe raha taty amin'ny bokin'ny Exodosy fa tsy miova ny soratra masina dia tsy misy fotom-pampianarana tokony ilaza fa ny batisa ny mamaritra ny fandraisana fanasan'ny tompo. Ary ny ankamaroan'ny fiangonana dia izay tsy mahazo mandray fanasan'ny tompo izany ianao raha tsy vita batisa. Raha ohatra bataina any amin'ny Exodosy izany, le eritreritry ny kristianina amin'izao vanim-potoana izao dia manolana mihitsy ny soratra masina, ohatran'ny tehiteny hoe niampitany ranomasina mena aloha ny zanak'Israely, izay vao namono ny zanak'ondry tsy misy kilema, izay mieritreretan'ny olona azy, izay famadihana ny famarinany tenin'Andriamanitra mihitsy. Fa raha vao mijery ianao ny Exodosy fa minoana ny zanak'ondry tsy misy kilema meloha, maty ny zanak'ondry tsy misy kilema, dia nihinana ny nofo ny zanak'ondry ny raha tetina amin'ny tataom-baravarana sy ny tolam-baravarana, izay vao niainga dia nisy lalana ny zorana, izay vao tonga teo amin'ny ranomasina mena, izay vao niditra tamin'ny batisa. Noho izany famarinana anankiray, tsy ny batisa ny mamaritra ny fandraisana fanasan'ny tompo eo anatrehan'izay rehetrarehetra izay. Vatsy le izy nefa araka ny resaka nataontsika farany, satria andeha lalandavitra, lalandavitra makaisa miala ao amin'ny tany Egypta andeha any amin'ny tany Kanana. Ireo le toerana roa tsy maintsy andalovana, ny Egypta izay toeran'ny ota, izany hoe fialana amin'ny ota, fa andeha any amin'ilay tany tondra-dronotra sy tantely, izay le tandindron'ny fiainana mandrakizay izay hidiran'ny olona tsy ara-bakiteny tahaka ny tany amin'ny bokin'ny Exodosy tsony amin'izao vanim-potoana izao, fa manakatra ny zava-panahy tsika satria azo lazaina fa ny toerana izay misy antsika ty zao toy ty dia tsy misy afa-tsy ny filan'ny maso ozy ny lazainy Jaona, filan'ny nofo nyrehaka momba an'izao fiainana izao. Izay ny ety amin'ity zao tontolo izao ty, mila miala amin'izany raha te hiditra ny fanjakan'ny lanitra ary araka ny toromarika
napetraka Andriamanitra ka vatsy zany hoe sakafo hoentina miatrika ny lalandavitra tsy maintsy izorana fa marinana anankiray izay jerevantsika Exodosy 4:12 satria maty ny zanak'ondry tsy misy kilema, maty Jesosy, vita ny famonjena, mbo ahafahana ny zanak'Israely afaka zao tontolo izao fa tsy mbola voavontsy zao tontolo izao fa fitomoany famonjena zay ary misy dingana tsy maintsy arahana, lalina tsy maintsy izorana kanefa mbola eo amin'ny tany Egypta. Inona ny afatra napetraka Jehova? Exodosy 4:12 ny 7 sy 4 dia zao ny voasoratra: mitenena ianareo amin'ny fiangonana dia ny Israely rehetra ka manaova hoe amin'ny andro 10 amin'ity volana ity dia aoka samiaka zanak'ondry iray avy izy rehetra araka ny fianakaviany, dia zanak'ondry iray avy ho an'ny isa-trano. Ary raha vitsy loatra ny ray trano ka tsy malany ny zanak'ondry iray dia aoka izy izay nama mifanakaiky trano aminy aka arak'izay isan'ny olona, ny olona rehetra samy arak'izay tokony ho laniny avy no anisanareo ny zanak'ondry. Zany hoe ilay zanak'ondry vonoiny io dia isa-tokantrano ny resantsika teto. Ao anatin'ny fiboana ange ny pasika voalohany mihidy ao ny zanak'Israely anaiky ny sitrapon'Andriamanitra fa samy mamono ny zanak'ondry tsy misy kilema. Ary araka ny fantatritsika ny raha tetina amin'ny tatom-baravarana sy ny tolam-baravarana mbola ho hitantsika hoe ahoana fomba fitrankan'izay ao anatin'ny fandraisana fanasan'ny tompo fa izay famarinana fototra izay resantsika dia hoe vatsy izy aloha satria hiainga ny zanak'Israely fa ny baikon'i Jehova dia zao isana ny olona ao an-tokantrano dia ny zanak'ondry izay vonoina dia araky ny isan'ny olona ao an-tokantrano. Kanefa raha tsy malany an'ilay zanak'ondry ilay olona dia mifanolo-bodirindrina aminy mitambatra ao anatin'ny tokantrano iray satria ny zanak'ondry tsy maintsy laniny araky ny isan'ny olona izay tao midika. Manisan'ny olona ao an-tokantrano zany tsy ny olon-dehibe irery ihany satria vatsy ilay izy andeha lalandavitra, ary tsy ny olon-dehibe ihany no andeha lalandavitra tsy hoe anga dia tonga ny fanafahan'i Jehova fa zao tsika olon-dehibe no andao andefa ny zanakitsika hajanona amin'ny tany Egypta, fa tena misakafo daholy izay ilay sakafo izay tsy hitsapan'ny olona ao anatin'ny fandraisana fanasan'ny tompo. Ary ianao rehefa misakafo dia zao matetika ny ankizy tena omena tombony satria marifo mila vokisana sao dia tsy hatatiny dia any am-pandehanana fa tsy hoe hiainga ny olona hiainga amin'ny toerana raika handeha amin'ny toerana iray dia ny olon-dehibe ihany no misakafo, fa ny mpianakavy ray manontolo dia miaraka misakafo avokoa mba hitsinjovana ny lalaka izorana. Ka raha ty 7 ity raha iverenako vakina: mitenena ianareo amin'ny fiangonana dia ny Israely rehetra ka manaova hoe amin'ny andro 10 amin'ity volana ity dia aoka samiaka zanak'ondry iray avy izy rehetra araky ny fianakaviany, dada, neny, dadabe, ny zanaka, ny ankizy kely, dia zanak'ondry iray avy ho an'ny isa-trano. Ary raha vitsy loatra ny ray trano ka tsy mahalany zanak'ondry iray dia aoka izy izay namany mifanakaiky trano aminy aka arak'izay isan'ny olona, ny olona rehetra samy arak'izay tokony ho laniny avy no anisanareo ny zanak'ondry. Izany hoe tena sakafo tena vatsy mihitsy no raisina amin'ny vanim-potoana io satria maika te hiala ary mahafantatra tsara araka ny tenin'i Jehova hoe lalandavitra no aleha. Ary izay ilay famarinina ny soratra masina tany amin'ny mpanjaka voalohany 7:20 mahakasika ny eleny voaza homana fa lavitra loatra ny dia izay alehanao dia ny fo Eli dia nihinana n'ilay mofo voendy sy ilay rano ary nandeha tamin'ny hery sy mitanjaka azony tamin'ilay fihinanana mofo lalana nandritra ny 40 andro ny ray andro sy loana herintaona. Fa raha ho an'ny zanak'Israely dia izay ilay 40 andro izay midika 40 taona, 40 taona nirendrenena tany anefitra izay mbola hazava tsikelikely amintsika ihany koa hoe izay koa no andrasan'Andriamanitra amintsika ny amin'ny vatsy izay ho raisitsika mba hananantsika hery sy tanjaka avitantsika mahatotosa ny dia ilay dingan'ny famonjena. Ka
eto amin'ity bokin'ny exodosy ity zany de zao tsy ny olon-dehibe rery ihany no misakafo, ny ankizy kely ko misakafo, mihinana an'lay zanak'ondry tsy misy kilema satria tamin'izany vanim-potoan'izany de anisan'ny foto-tsakafo tena sakafon'ny zanak'Israely ange de ny vokatry ny tany sy ny vokatry ny fiompiany de ny mofo sy ny zanak'ondry sakafo tena tiany zany. Ary zay nahatonga ny Jehovah tena nanome baiko ny zanak'Israely mba hamono zanak'ondry tsy misy kilema, sakafo tena fihinana ny ankohonana rehetra. Fa raha ohatra tsy nahazo mihinana ny ankizy kely de ny zavatra tsy maintsy nitranga teo amin'ny tantaran'ny zanak'Israely, satria raha sakafo fihinana ny zanak'Israely de zao anjaran'ny olon-dehibe ihany no tena mihinana an'le hena voatsatsika amin'ny hafa. Fa tsy hoe fombafomba ivelany fotsiny rehefa tonga fandraisana fanasan'ny tompo de tsy mahazo mihinana ny ankizy kely, fa rehefa tsy tonga ny Pasika zay vao mihinana ny zanak'ondry ny ankizy kely. Fa raha ny voalaza amin'ny bokin'ny exodosy de nisa mpianakaviana araky nisan'ny olona ao an-trano no amonoana ny zanak'ondry tsy misy kilema ary mandinika tsara laminy ao an-trano ve, zany hoe misy hafatra ampitaina eo anivon'ny tokantrano, ataovy izay andraisan'ny olona rehetra hatramin'ny madinika indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra ny vatsy, satria tsy maintsy miainga mandao ny tany Egipta daholo na olon-dehibe na ankizy kely. Noho izany mila tena voko tsara, mila tena mitondra vatsy satria lalan-davitra no ale. Ary zany rehetrarehetra zany famarinana naroa no hitantsika matotsika ny resaka an'le batisa tsy mifototra hoentina manazava ny fandraisana fanasan'ny tompo. Mbola ho hitantsika moa zava-miafina mahakasika ny batisa, fa aty de zao fandraisana fanasan'ny tompo melohan'ny batisa. Noho izany zany na tsy vita batisa ary le olona de zao rehefa tonga ny vanim-potoana ka tapa-kevitra hiainga de tonga de manana fahefana tena andray ny fanasan'ny tompo. Ary tsy vita amin'ny olon-dehibe fotsiny fa hatramin'ny ankizy kely de zao nandray fanasan'ny tompo daholo, satria vatsy hoentina miainga zany raha jerevana ange mandinika tsara ny fiainana aty amin'ity zao tontolo zao ty ange tsy mifametra ka tsy ny olon-dehibe ihany no azo amorotevany, ary tsy ny olon-dehibe ihany no hiditra any amin'ny fanjakan'ny lanitra, fa na ankizy kely ary de tsy maintsy miditra any amin'ny fanjakan'ny lanitra raha manaraka ny fipetra napetrak'Andriamanitra ny ray aman-dreniny. Noho izany zany raha hiainga de hoentina daholo ny ankohonana rehetra. Misy andraikitra apetraka amin'ny isa tokantrano ny amin'ny afatra ny Pasika, ataovy zay andraisana lahatra ny ankohonana rehetra hatramin'ny lehibe ka hatramin'ny kely hiainga tao amin'ny tany Egipta. Kanefa raha hiainga tao de ataovy zay andraisana lahatra ny ankohonana rehetra mba handray an'lay zanak'ondry tsy misy kilema, hihinana ny zanak'ondry tsy misy kilema. Satria rehefa tonga indray io ny raha tetina mitato-baravarana sy mitolam-baravarana tsy maintsy ao amin'ny tokantrano anankiray ny fianakaviana rehetra, fa tsy hoe ny olon-dehibe no natokantrano fa voaka any tokotany ny ankizy, ripaka any ny ankizy raha mivoaka any. Fa noho izany mandray anjara amin'izay raha tetina mitato-baravarana sy mitolam-baravarana, satria ao anatin'ny tokantrano iray, zany hoe andraikitra goavana apetrak'Andriamanitra amin'ny olona ny fandresen-dahatra ny ankohonana rehetra mba hahatakatra ny afatry ny Pasika de ny fanafahana ataon'Andriamanitra ny amin'ny Pasika sy ny amin'ny famonjena zay efa vita ny Jesosy Kristy, de mitomboka zay lalam-pamonjena zay manomboka hatreo, satria tsy maintsy mihinana an'le vatsy aloha zay vao miainga. Ary safidy io de anjarantsika zany, satria zay ny afatry ny Pasika, misy safidy foana mipetraka hanaraka ny famarinan'ny tenin'Andriamanitra ve ka ny olona vonona tena hiainga mandray fanasan'ny tompo hatramin'ny ankizy kely. Fa raha ohatra kosa ny olona tena hoe resy lahatra hoe ny olon-dehibe ihany mandray fanasan'ny tompo, de tahaka ny tena ray aman-dreny mpandositra didy zany, mamonjy ny tenany izy, fa ny zanany tsy mampaninona azy na ho very ho ripaka ao amin'ny tany Egipta ao ary. Noho izany zany za mananjanaka, noho izany raha za te hovonjeny, te ho afaka amin'ny loza de zao tsy avelako fa ny zanako hoentiko miaraka amiko
mba ho avitra kanefa ny lalina soritan'Andriamanitra dia zao mihinana ny zanak'ondry tsy misy klema. Raha toetana amin'ny tatom-baravarana sy ny tolom-baravarana mandray fanapahan-kevitra miainga dia mitondra ny zanako a mandeha. Ary ny zavatra nyresantsika tamin'ny faran'izay mbola vazavaintsika epita ny ranomasina mena, tafita amin'ny ranomasina mena dia zao tsy ny olon-dehibe rery no miampita amin'ny ranomasina mena fa ny ankizy kely kotrotrona epita amin'ny ranomasina mena. Ary io ny tsy azon'ny olona mahakasika an'ity resaka badisy ity hoe manahoana ny zavatra mitranga ao anatin'izay fiampitana ny ranomasina mena izay. Hoe tena le ankizy kely koa ve natao batisa? Satria ny tenin'ny Paoly apôstôly dia izy rehetra dia samy natao batisa ho amin'ny Mosesy tao amin'ny rahona sy ny ranomasina. Fa dia eo no injerevantsika ny famarinana ny tenin'Andriamanitra fa izay zavatra resantsika eto dia izay zavatra izay hoe ao amin'ny ankohonana baikon'i Jehovah isao ny olona ao an-tokantrano laniny ve ilay zanak'ondry tsy misy klema araky ny isan'ny olona fisy tsy miteny hoe ka dia araky ny isan'ny olon-dehibe fa ny fianakaviana rehetra ny ankohonana rehetra no andrasana isana tsara mahalany an'ilay zanak'ondry ve. Fa raha tsy laniny ilay zanak'ondry dia miantso ny olona eo akaikiny izy mba hiaraka mihinana n'izany zanak'ondry zany izay tandrindro ny fitoriana filazantsara ihany ake zany. Fitoriana filazantsara tsy mijanona fotsiny ao amin'ny olon-dehibe. Ny famonjena tsy tantaran'ny olon-dehibe fotsiny fa hatramin'ny ankizy madinika ihany koa mba tiana ho afaka, tiana hahazo famonjena, tiana andova ny fanjakan'ny lanitra satria ny tanjona an-kendrena dia mba hitondra azy ireo ho any amin'ilay tany kanana tondra dronoana sy tantely araka ny teny fampanantenana nataon'i Jehovah. Ary eo anatrehan'izay rehetrarehetra izay no anakarantsika ny zava-miafiny ny fandraisana fanasan'ny tompo izay resantsika mandray fanasan'ny tompo tsy midika fa efa voavonjy fa dinga ny famonjena tsy maintsy tanterahana zany. Ary raha ny tantara dia mitomboka ny famonjena fanapahan-kevitra raisin'ny olona ho amin'ny lalam-panafahana fa ahafahana vonjomaika avositsika ary tsy maintsy mandalo amin'izany ny rehetra. Ary izay no tokony hisorantsika an'Andriamanitra noho ny amin'i Jesosy Kristy, noho ny amin'ny Pasika. Satria raha tonga Jesosy teto amin'ity zao tontolo izao ity nandresy lahatra ny olona izy tamin'ny alalan'ny fitoriana filazantsara nanolotra ny tenany izy teo amin'ny hazo fijaliana. Ary raha maty teo amin'ny hazo fijaliana izy tsy ho an'ny kristianina rery ihany fa ho any izao tontolo izao. Ka raha ho an'izao tontolo izao no nahafatesan'i Jesosy mazava ho azy na mino ny olona na tsy mino ny olona afaka daholo tsika rehetra menakavy na mpangalatra na mpijangajanga na milaza ny tenany ho vavaka na milaza ny tenany ho marina na izay heverintsika tsaraina ho mpanota, olona afaka daholo raha mbola velonaina ka tsy mbola tonga any amin'ny rahon'ny lanitra Jesosy. Fa ny tsy tokony adiny fotsiny dia ty misy ny fitsarana farany, misy ny didim-pitsarana tsy maintsy avoaka eo anatrehan'izay rehetrarehetra izay ary samy tatiny hivokany avokoa ny rehetra. Satria tsy misy afaka na dia ndray azy tahaka ny zanak'Israely tao amin'ny tany Egipta tsy hoe tsy fantatry ny Egiptianina ake ny fikasan'Andriamanitra tiany ho tanterahany fa nambara tamindreo fa tsy ninondreo, nambara tamin'ny zanak'Israely ihany koa fa saingy le tsy finoany zanak'Israely teny am-pandehanana indray no niodina dia hitantsika fa betsaka ny ringana tany anefitra na dia maty araha ilay zanak'ondry tsy misy klema na dia nandray ny fanasan'ny tompo ary tamin'ny fihinanana ny zanak'ondry tsy misy klema ringana tany anefitra. Ary izay famarinan'izay ny tsy tokony atonga antsika tokotoko foana anka tena amin'ny fiangonana ay raha tena tonga dia efa tena efa voavonjy daholo efa maty Jesosy vita ny famonjena voavonjy daholo ary be dia be ny foto-kevitra amin'izao vanim-potoana izao izay miteny amin'ny olona hoe tsy zavatra tokony atao intsony fa efa maty Jesosy efa voavonjy daholo ny olona rehetra. Raha izaho adaladala dia no fantatro fa izaho efa voavonjy tsy andao miandro hivavaka izany intsony. Fa inona ny antony hivavahana indraindray mahatsikaiky amin'ilay olona ke izy mieritreritra ny tena fefa voavonjy nefa izy mbola mankany am-piangonana ihany. Inona no tokony alehany am-piangonana raha efa voavonjy? Raha tsy manao izay daniny kibony satria efa voavonjy
tsy andehaka tena hoe anga tena fatipatorona amin'ny lalàna maro isan-karazana zao tsony raha mahatoko tena fa efa voavontsy fa nohony zay le hoe fikatsahako ny fiainana mandrakizay zay dia te hafantatra ny sitrapon'Andriamanitra mahatonga mivavaka satria ao anatin'ny dinga famonjena daholo zany rehetrarehetra zany hidirantsika lalina fandraisana fanasan'ny tompo tangindro ny nenina fandraisana fanasan'ny tompo ary ao anatin'izany no hahafantarantsika rehefa tena voazavatsika izay rehetrarehetra zay dia ho tsapatsika tanteraka mihitsy hoe hatramin'ny ankizy kely ange mandray fanasan'ny tompo ary tsy mipatisa mihitsy hoe vita patisa ianao tena hoe mahazo mandray fanasan'ny tompo fa ampianaran-diso zany rehetrarehetra zany tsy mifanaraka amin'ny soratra masina zany satria io mitoetra ny tantara tsy mifanohatra ny soratra masina vonoina ny zanak'ondry tsy misy kilema nandray fanasan'ny tompo tamin'ny finanana n'le nofiny zanak'ondry ny raha tetina amin'ny tatao maravara zanak'Israely ny aingy izy zay vao natao patisa fa raha ohatra lavitsika zany dia ohatra ny manodina ny soratra masina amboarina indray ny soratra masina hoe reo ny zanak'Israely ny ampita ny ranomasina mena izy zay vao mivonoina ny zanak'ondry sy misy kilema ny dikan'izay zany tsy nisy ny loza fahafolo tao amin'ny tany Egipta fa mpanantenana pokatin'ny olona mampirona ny olona amin'ity zao tontolo zao dia matoky tsisy loza anjoanareo tsy marina zany fandringanana ny loza fahafolo tao amin'ny tany Egipta zany fandavana n'Andriamanitra kitsirano zany rehetrarehetra zany ka matoko sy meno fa fanan'Andriamanitra dia hanokatra amina sy-panahintsika mba hatakaratsika mazava kokoa ny afatra ny famonjena tian'Andriamanitra ampitaina amintsika satria ny afatra ny paska otsika dia afatra mandra-piavin'ny Kristy eny amin'ny rao an-lanitra zay tsika vao migoka ny tompontsoa ny fitsanganany fa tsy avadibadika io soratra masina io ary ampasahina ny tenenana an'izany fampianaran-diso milaza fa paska dia fandraisena vaovony Kristy fahafatesan'i Kristy no antony fahavelomantsika sy ahazoantsika fanafahana vonjy-maika fa mifandraisantsika ambadika ny fahafatesana mbola mibaraindro ary no mipetraka hitsangako velona ho any amin'ny fiainana mandrakizay ve zany sa ho very voninahitra ho an'Andriamanitra irery any vavakisika misaotra anao Jehovah-Andriamanitra ray no ny teninao ndray izay tonga taminay teny tsy mahazatra tsy araka ny fampianarana voatolotra anay na fotom-pampianarana hoentino anatin'ny fiangonana misy anay fa zay ny marina ara-tsoratra masina ary maneraka ny fanahinao mandrakariva ianao mba hanokatra ny masom-panahinay andinika tsara aloha rao dia miaina amin'ny fampianaran-diso manantena fehivavovontsikanjo ho avy Jesosy ndray andro any hoe mialamika ianareo mpanao meloka tsy fantarao akory ianareo misaotra anao nefa izay satria Andriamanitra tsy mba mandangy ianao Andriamanitra manambara ny marina ianao Andriamanitra miala nenina ianao mba hatonga anay tsy hatoky fampianaran'olombelona na hatoky foto-kevim-piangonana diso fa mba hatonga anay hatoky anao Andriamanitra satria ny famonjena anay dia miankina aminay isam-batan'olona sy ny fankataovanay ny tenin'Andriamanitra dia mba ho tonga ho amin'ny fibebahana tanteraka ny olonao rehetra izay manantena ny fiainana mandrakizay misaotra indrindra ray io ny anaranao Jesosy amen. Manao velomantsika amin'ny anaran'i Jesosy manao ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo amintsika mandrakariva.